Itombo aminareo manankarivany ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy tombotsika. Tonga eo amin'ny Alahady fa 20 Aogositra sika 2024 zay Alahady fa 12 manahaka ny trinité zay ankalazantsika an'Andriamanitra ny loha hevitra hoe norena amin'ny asa tsara. Melony amakina Mofonaina sy zarana amin'izany amintsika dia mbola hivavaka sika. Sotranao zay raha eo fa todinay amin'ity Alahady fa 20 Aogositra 2024 ity, Alahady fa 12 manahaka ny trinité zay mbola hitezahanao sy anabeazanao anay vonona amin'ny asa tsara rehetra. Teo amin'izany tokoa ane izay ambara-piavana ny amin'ny lanitra ny Kristy tianay amin'ny fitiavana tsy mety levinao vokiso zavatra avy amin'ny teninao zay. Amen. Ny anjara Mofonaina ho antsika dia ny filazantsara araka Marka 12 andiny faraika amby efapolo ka hatramin'ny fahefana amby efapolo. Marka 12 andiny faraika amby efapolo ka hatramin'ny fahefana amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, araka nipetraka tandrify ny fandatsahan-draky Jesosy, tenjery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Ary maro ny mpanankarena nandatsaka betsa tao, fa nisy mpitondran-tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny varay rovety afy. Ary Jesosy niantso ny mpianana nanantona azy ka nanao tamin'ny hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondran-tena malahelo no efa nandatsaka be no zay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-draky. Fa reo rehetra ireo dia tamin'ny habeny fanana no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao zay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Mpitondran-tena anankiray no nilazany Jesosy fa nadatsaka be indrindra mihoatra noho izy rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-draky. Teo nge nisy mpanankarena mandatsaka drakatra tao koa fa reny nanao zany tamin'ny habeny fanana no nandatsahany tao, fa ty mpitondran-teny ty kosa dia zay ananany rehetra no nataony teo. Samy hafa ny mahafoy sy ny mahame, resy mpanankareny rehetra nanome, fa ty vehivavy ty tena nahafoy, zay nananany rehetra no nampotsany. Izy ny tena nanobe indrindra, satria raha tao ny kajikajy tsy nisy tony tanaposiny, tsy nisy tony teo ampelantanany fa zay nananany rehetra nafony avokoa, fa resy nanome fotsiny kanefa mbola be ny ananany fa azo lazainy fa pany zay tamin'ny ananany no natao. Amin'ity andro an'ity ampianarin'Andriamanitra ianao, tsy hanome fotsiny ihany fa tena hafoy ho azy, satria Jesosy dia efa nafony ho antsika mba ho avitra no voatantsika. Tsy ho antsika ihany fa an'izao tontolo izao koa, dia inona indray mba hafonao an'ny Tompo ka amin'ity andro an'ity. Teny Tompo hoe anaka atolory amin'ny fonao, ny fonao ny fiainanao manontolo atolory an'ny Tompo, atolory anjakany mba haminony fifaliana sy fitiavana ahafasoavana amin'ny fiainanao manontolo. Ty vehivavy ty dia zay nananany ny rehetra nafony ho an'Andriamanitra. Koa amin'ity andro an'ity mafoza an'Andriamanitra ianao fa aza manome fotsiny ihany. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany mba samy hafo indray isika amin'ny manahaka ho an'Andriamanitra, fa tsy nisomotsombony na ny ampahany amin'izay ananantsika, fa tena hafo mihitsy ho an'Andriamanitra. Dia amin'izany tokoa anie nataontsika amin'ny androm-piainantsika ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny ranon'anitra. Amen. Sotranao zay raha eo fa ampianarinao zay tsy hanome fotsiny fa hafo mihitsy. Zany nampianarinao anay tamin'ny alalan'ilay zanakao. Teo zany tokoa anie ny fiainanay fa zany no asa tsara andrasanao aminay, satria ianao fa nafoy ilay zanako lahatokana, inona mba hafonay ho anao Tompo, ka indro atolotra eo anao any tenanay sy izay anananay rehetra mba hanjakanao sy hanehoana ny voninahitra ao sy hankalazana ny anaranao.
dia amin'izany tokoa ane ny fiainanay mba hampiavinao eny amin'ny voalanitra i Jesosy Kristy nampiantranay vavaka hoe anay zay nan-danitra masina ny anaranao tonga ane ny fanjakanao ataony eny sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra mena ininy anina sazo anay mamilany elokay tahaka na milanay zay miloka taminay aiza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao mifanjakana sy ny hery avoninahitra manakizay amen tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakahafana masina zao raison'ny fitiavana sy ny finoana amin'ny fanantenany zany ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay on'i Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo diso tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ariza-pahery anareo afoy ho an'Andriamanitra fa tsy hanome fotsiny ho aza ane mifanjakana mandrakizay amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'iray zanakahafana masina amen